Fa anisany mbola mitarika resabe kosa amin'izao fotoana izao ny momba ny fangatana nataon'ny SADC ny amin'ny tokony andiniana ny fampitsorakely ka ho an'ny filoha roa miaraka amin'ny mpitandron'ny filaminana amin'ny mampahalalana azy no sady efa minisitry ny fitsarana azy teo aloha dia nitondra ny fijeriny momba io fampitsorakely io Andriamatoa Imbiky Anakile. Volarahavavy sy Tsirira Kotarsan. Entina metrahana fampihavana pirenena sy ny fitoniana politika eto amin'ny firenena no heverina Andriamatoa Imbiky Anakile fanandraisan'ny SADC fanapa-kevitra ny tokony andinian'ny parlemanta ny fampitsorakely ho an'ny filoha roa Andriamatoa Andry Rajoelina sy Andriamatoa Marc Ravalomanana ary ny mpitandron'ny filaminana. Eto zany tiako tenena mikasika ny hoe misy maître fanontaniana ahoana moa no nomena amnistie Andriamatoa président Andry Rajoelina sy Andriamatoa Ravalomanana. Mikasika Andriamatoa Ravalomanana moa zany dia io moa defa ny esprit général ny feuille de route mihitsy zany no mitady ny fanomezana fampitsorakely aminy mba azahoany mody mba hisiny ny fitoniana eto Madagasikara. Fa mikasika ny Andriamatoa président Andry Rajoelina ihany koa dia maro ny tsy mahazo ina moa ny antony nanaovan'ny SADC io mena amnistie izy. Marina tokoa fa mety hagaga satria tsy voalaza akory hoe nisy heloko nataony ary izy mbola tsy voaheloka raha teo kanefa amin'ny raha politika moa tsy mety tsy njovona foana mety hisiny ny fitoniana impiry moa teto amintsika ny raha fa tena afaka amin'ny fitondrana le olona dia amoronana dossier tsy hay io na mitombony io na tsy mitombony io ka iveriko fa raha tiatsika nisy ny fitoniana sy ny fampihavana pirenena marina tokony soroana mialoha zay zavatra zay raha mikasika ny filoha Andry Rajoelina no resahana mba tsy ho isy tsony zany ny mety ho fanelingelena anazy na famoronana dossier mikasika azy raha fa miala eo amin'ny fitondrana izy. Momba ny fomba famolavolana ny lalàna momba ny fampitsorakely ho an'ny filoha roa dia nilaza ministry ny fitsarana teo aloha fa azo atao no mikitika ny lalàna efa misy na manao lalàna vaovao. Raha araka ny communiqué ny SADC iny zany mbola tsy mazava hoe ny fepetra rehetra mikasika hoe ny amnistie ny Andriamatoa Ravalomanana na filoha Andry Rajoelina na ho an'ireo maramila reo mbola tsy voafaritra mazava amin'ny lafinina no anomezana azy amnistie fa nazanina tsy zany tsy maintsy ny parlemanta zany no tokony anao io lalàna mikasika amnistie io efa zany moa bazoto amin'ny feuille de route fa tsy maintsy ho zany koa zany no atao amin'ity amnistie zay hors feuille de route ty zany tsy maintsy ny parlemanta manao azy fa tsy maintsy araka ny mahazatra tokony ministère ny fitsarana no manomana ny volavolan-dalàna momba an'io. Azo atao ny mikitika lalàna mikasiky ny amnistie l'âge de plein droit. Azo atao koa mikitika lalàna mikasiky ny filankety fampihavana pirenena fa azo atao tonga dia manao lalàna vaovao mihitsy satria zavatra tsy voalazan'ny feuille de route zany io amnistie mikasiky ny Andriamatoa Ravalomanana sy ny filoha Andry Rajoelina ary ireo membre ny force de sécurité ireo. Raha ny parlemanta ny voalaza fa hanjinika ny lalàna momba ny fampitsorakely ho an'ny filoha roa ny mpitandro filaminana ary ny santa amin'ny filoham-panjakana teo aloha raha ny vaovao voaray hatreto dia mbola tsy nisy aloha ny fiantsoana fivoriana tsara-potoana ho an'izy ireo.